Rotaona ny jorony RMDM miantso ny mpanarady azy ny fahafolon'ny volana Aogositra izao. Bolabolana andramena efa tapaka ny Madagasikara mitentina $4 miliara. Jirama Toamasina milina 4 misimba ao anaty delestaziny any an-toerana. Talata fahatelo ny volana Aogositra ny taona 2024 amin'ny kafaliany indray ary tomboky lahy sy tomboky vavy no entiko hiara-bananao amin'izao alina izao manasanao am-pitiavana sy ampanajana ary anaraka ny fotoana ny fampalalama Vaovao Mbs hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao ary amin'izao alina izao dia hiakatra manomboka ny alakamisy ho avy izao ny vidiny arina fandrehatra eny an-tsena noho ny fatiantoka sy ny fiakaran'ny etra alaina amin'ny mpivarotra alain'ny fanalamanga amin'ny mpivarotra izay mpamatsy arina fandrehatra n'Antananarivo renivohitra no antony mitarika izao fiakarana izao raha ny fanazavana. Tateriny Ando Miaratiana sy Tahiriny Aina. Tsy maintsy manomana vola mihoatra atao sara-pitaterana ny ankamaroan'ny mpanjifa. Manoloana ny gabraraka sy ny tsy fanaran-dalàna ataon'ireo taxi be sasany eto amintsika. Mihodina an-dalana, tsy tonga any amin'ny toeram-piantsonana farany na terminus ny ankamaroan'izy ireo, indrindra rehefa hariva. Ankoatra ny fitantanana manoloana ny sy fandriampahalemana, mangano fotsiny fahatarana. Abisy ny vato mihitsy ny aloha dia tena mampijaly rehefa hariva ohatran'izao indray zareo mihodina ery 67 ery dia tsy dia ho anay mpianatra mijaly satria izay sady misisika raha ohatra andeha hoany mora makaty tsy dia misy tonga makaty fa mieritreritra zareo hiakatra any amin'ny farany dia tsy tonga makaty zareo fa mihodina 67 dia indraindray manao tapa-dalana izy dia tsy tonga hatrany amin'izay tokony juste hoe eninjato ny any am-paosy dia tsy manana moyen izy hoe anampiana frais raha ohatra hoe tapa-dalana ilay izy dia tsy manana moyen raha ohatra hoe mandridrisa ny vato izao tapa-dalana 10 raha miteny tapa-dalana izy dia avy eo izy raha ohatra hoe nampijanona eo amin'ny tapa-dalana iny dia tsy maintsy hoe 5 000 zany mody dia normalement raha tena frais na bus tonga hatrany farany eninjato. Dia sady zareo koa tsy mahalala fomba be satria ohatra hoe misy mpandeha sasany ohatra hoe tezitra amin'ilay izy dia zareo toka dia miteny ratsy fa tsy mba ohatra mba miteny tsotra hoe aleo mba midina entina ohatr'izany fa zareo toka dia tsy mahalala fomba mihitsy ilay izy lasa be dia be ny milahatra bus nefa ny sura hoe tsy maintsy andeha tongotra ihany izy mpana satria ny centre transport manokana zao rehefa amin'ny arivo ohatr'izao dia eo amin'ny garage no mihodina fa vitsivitsy ihany mandeha any Analakely dia lasa be dia be ny taraiky dia lasa vomevy eo embouteillage be koa izy tsy maintsy satria mety hoe tsy maintsy andeha bus anankiroa vao tonga any amin'ny tany alehany satria ny bus koa lasa mihodina sasany dia mety hoe aka-bus hafa izy ohatra hoe makeo ohatra hoe Pasika dia eo indray izy matafa raha mahiny. Efa betsaka ny fitarenana manoloana ny tranga tahaka izao. Aiza ho aiza ny tompona andraikitra, misy ve ny lalàna ampiarina mahakasika azy ireny? Ny vahoaka madinika hatrany no mizaka ny tserany ainy. Izany ny vaovaon'ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra no raha natao anatin'ny fanadihadiana teo mazava ho azy fa tsy vitsy no mitaraina mahakasika indrindra ny afitsiko ny taxi be mahakasika izay fiodinana an-dalana izay mangany fotsiny moa tsy fanajana mitranga eny anivon'ireny fitateram-bahoaka ireny fa ho aratsika izao kosa ary mahakasika indrindra ny fiakarany arina fandrehatra manomboka ny alakamisy izao raha ny fanazavana voaray dia noho ny fiakarany etra alohan'ny mpivarotra charbon ny mpivarotra arina fandrehatra amin'ny fanalamanga no antony. Arahoatra ny tato vaovao entiny Ando Miaratiana sy Tahiriny Aina. Hiakatra manomboka ny fahadimin'ny volana Aogositra izao ny vidin'ny charbon eny an-tsena. Voakasika izany fiakaran'izany avokoa na ny kesika na ny gony. Hiakatra 5 sy 10 alina ariary ny gony lehibe, 3 alina ariary kosa ny kesika. Ny fiakarany etra alohan'ireo mpivarotra amin'ny fanalamanga sy ny fiatiantoka vokatry ny fikarakarana rehetra no antony goavana mitarika ny fiakarana raha ny fanazavana. 500 ariary farafakely ny vao mahazo eny amin'ireo mpivarotra tsinjarany. Efatra ny potony mihitsy ny fiakarana ka tsy maintsy mampiakatra izany izy ireo. Raha ny teny an-tsena, vitsy ny charbon miakatra, zara raha misy amidy ireo mpivarotra.
misy mihitsy azy ireo manakatona tsena noho tsy fisinentana. Saribao zao lafo valorivo sy roa alina nangalana anazy momba n'le ala tsisy tena faty antoka mihitsy loha raha vao tsy mahay mivatsa le saribao zao anao dia maty antoka nene zao mbola atao mahazo ihany le 300 satria misy le olona 300 le volana dia tsy maintsy manao an'izay tsy mahafaty antoka zany tena marina satria eo amin'ny taratasina ny tena malafo be anazy redevance reny ny tena malafo be anazy dia miakatra avy roeny be ny vidina saribao dia izay ny antony fiakarany tsy avaty aminay mpivarotra mety mahery any fa avy any ambanivohitra eo amin'ny antony hoe resaka taratasy amin'ny fanalamana voalohany aloha faharoa faratsiany lalana dia falafosan'ny zavatra ny hazo ny ala ohatra zao hoe kininina falafosan'io miakatra any dia donc miakatra koa zany vidina lefa andeha avany hiteraka fiovana goavana amin'ny andavanandrom-piainany rehetra raka izany ity fisondrotana ity ny fahasahiranana mamely ny eo miampiany tsy maintsy manova ny fomba fiainana raka izany ny tokantrano manoloana izao fiakarana izao asa raha hoana fa za dia tsy mampatatra n'le plan'le saribao fa dia miaina ny zava-misy hoe inona zany narera nefa zay mivarotra raha ampiasa gaz zay na croix tsy vitanay zany nefa le saribao 500 tsy seran'ny vidy isan'andro zao malany 9,000 dia zao zany ray alina maka kitaikely dia inona tsofotsofoka mba fataterako tsipitsipiny eny dia inona tsofokako saribona 500 tsy mamasaka vateriko nefa ny sainany ty misarotra dia tsy maintsy vidina fa tsitsitsitsina fotsiny enay zao ny saribao zao ny anay 10,000 isan'andro dia ohatra hoe tsy miova amin'izay mihitsy zao ny anay fividianako dia ohatra hoe zavatra tsy mahandro zavatra sarotra masahana zany zavatra moramora foana zany ny andro ahony moramora masaka anisan'ny manatsara ny tontolo iainana ny fanainana ny fampiasana arina fandrehitra tsy mifanaraka amin'ny zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy anefa izany izay mbola ny 4,7 no mampiasa ny arina fandrehitra ho an'ny filana andavanandro ary ny 4,7 no miaina anaty tontolo ambanivohitra tsy ny rehetra no manana fahafahana sy matakatra ny vidina gaz na ireny fatana induction ireny mbola mividy amin'ny atsinjarany ihany koa ny ankamaroany tokantrano vokatry ny fahasahiranana no hoanina an'io mbola tediavina an'io tato anatin'ny andro maromaro tsy voafahitsony ny fakarany vidim-piainana niakatra avokoa ny ankamaroany vidin'entana indrindra ireo entana ilaina amin'ny andavanandro na ny ppn zany toy ny menaka ny siramamy miampy ny arina fandrehitra sy ny sisa manam-pirofo fa tsy misy mihitsy ny vahaolana mahomby hiadina amin'ny fisondrotan'ny vidim-piainana sy ny eto andrenivohitra ihany no mikaikaika ny mpanjifa ny orinasa-mpanjakana jirama no ny aratsy ny tolotra omeny ny any Toamasina manampitrotraka izany ny fahasimban'ireo milina efatra misa efatra fanampanazavana misedra olana goavana ny famokarana herinaratra ny Toamasina amin'izao tsy maintsy miroso amin'ny antsoina hoe délestage tournant ny orinasa jirama no ny fahasimban'ireo milina lehibe misa efatra mamokatra herinaratra ny telo amin'ireo amin'ny Enelec ary ny milina iray ao amin'ny centrale Tamatave manampitrotraka izany ny fahatapahan'ny foibe mpamokarana tambazotra volobe izay namatsy 4 kilowatt hatramin'izay marina fatafiakatra 10 kilowatt eo ny herinaratra very no ireo olana ireo raha nambarany ramatota le isamparitra ny jirama Toamasina raha neto andrenivohitra kosa no siteny mitaraina mpanjifa no ny fidanganany faktura isam-bolana nilaza ny jirama fa nisy fiovana izany ary niena ny vidinjiro saingy vao maiky aza niakatra matsiary very raha teo ireo mpanjifa no tsy fahampiany fanazavana ka mahatonga izay fakturan-jiro miakatra izany na tsy miova hatramin'izay aza ny fandaniana voalaza fa faty antokatrano iainan'ity orinasa mpanjakana ity ampinatrany no fanohanana arabola narenana ny jirama saingy fitaovana miasimba no hita ka mahatonga fahatapahan-jiro matetika vahaolana maritra nefa no tadiavina ary ny anamavanana ny rehetra fa tsy vao maiky ampiditra fahasahiranana afindray Waratsika izao kosa ny vaovao tapatapany dia toy ny isan-taona fotoana tokony ampidina ny vidim-bary manomboka ny volana Jona. Miparitaka eny an-tsena avokoa ny 5,7 ny voka-bary ho an'ny vary vaky ambiaty raha ny tokony ho izy hoy ny sampanampanaramaso izany. Volana maromaro anefa tsy nisy fidinany ny vidim-bary izay matetika nahitana fiakarany.
betsaka ny manangona vokatra eo ihany koa ny alafon'ny fitaterana ka nahatonga ny fiakaram-bidy etsy andaniny maro ny faritra mpamokatra no ny aina ny aitany toy ny tany aloatra ka tara ny orana ny aina ny vokabary no izany na koa nisy tamin'ireo mpamboly no nivadika anamboly zavatra hafa. Eo amin'ny fampianarana kosa indray dia ho tanterahina ny alatsinainy io avy izao ny fanadinam-panjakana bakalorea amin'ny ankapobeny sy ny fanadinana bakalorea teknika fiodinana voalohany ary tsy farana raha tsy ny 17 ny volana Aogositra. Raha ny 9 ka hatramin'ny 10 ny volana Aogositra kosa no anatanterahina ny fiodinana faharoa ny bakalorea teknika. Entana ny mpiadina rehetra no izany mba hanomana dian'izao sy tsy hanadino ny taratasy rehetra ilaina amin'ny fanadinana toy ny taratasy fiantsoana, ny karapanondro na ny karatra mampianatra ho an'ireo izay mbola tsy manana karapanondro. Marina fa amin'ity taona ity no manomboka misy ny série Vaovao S sy L ary ny OSE. Tsy aivina fa lycée manodidina ny 20 sy 900 teo no efa niomana tamin'ity série OSE ity. Ho an'Antananarivo moa marobe ireo kandida no ny safidy izany. Mitovy ny taranja anadinana fa ny lazadina sy ny lanjanisa ary ny faharetany ihany no samihafa. Dia tsy misy fiovany kosa ho an'ny bakalorea teknika. Tsara ho marina fa ny mpiadina tsirairay dia any amin'ny toerana izay voasoratra ao anaty taratasy fiantsoana ihany no manao ny fanadinana. Vaovao mampalahelo kosa indray dia nody mandry ny maraina teo amin'ny 17 taonany ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena teo aloha Henri Randrianjatovo. Izy moa dia niasa nandritra ny fitondrany filoha Marika Ravalomanana ary efa solombavambahoaka ny faratso ihany koa ankoatra ny mahaministra azy. Fantatra fa anisan'ny teraka ny tsy fahasalamany ny fotoana lava nampidirana amponja azy nandritra ny tetezamenta. Mijoro nanohitra ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2010 ny tenany. Nosamory ny FIS na ny force d'intervention spéciale nampidirina amponja vonjamaika teny Antanimora ny 12 aprily 2010 nampidirina ny 2010 izay fianakaviam-ben'ny MBS moa dia miara-ory amin'ny fianakavian'ny iray manontolo no izao famoizana izao. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mpifindra monina anjatony no mihitsoka ao amin'ny sambony Ocean Viking efa ho andro maromaro izao. Tsy misy manaiky mandray azy ireo moa ny firenena manamorona ny Mediterranée. Raha vorazafy mahinina Manora Andriamalala. Eo andalo-pikaroana izay serana tsamba afaka mandray azy ny sambo Ocean Viking izay mitondra mpifindra monina 500 sy 500 isa voavontsy tao amin'ny faritra ny ranomasiny Mediterranée ny farany herinandro teo. Tsy misy firenena na iray zatreto manaiky ny antsona ny ity sambo ity toy ny ao Malta, raha tsy nazona valiny kosa Libye, Tunisia ary Italie. Tsy aivina fa isaky ny misy famonjena mpitsomponenana toy izao voatery mandry fotoana maharitra ireo fikambanana tsy miankina milohany isina firenena afaka mandray ireo mpifindra monina. Atao anatin'ny volana maromaro anarivony ireo efa niazo any Eropa mandalo ao Libye sy ny faritra ranomasina Italia. Mandina 10 kilometatra eo lalana le an-dranomasina ary sambo kely no andehanana izay ahitana zazakely sy olon-dehibe fa nahazo azy taona. Ho an'ny lehibena fikambanana iray izay mpamonjy von'ireo mpifindra monina ireo tokony mitady vahaolana maharitra ihany koa i Eropa atao ny fandraisiny ireo nitsokany ady sy ny fahantrana ary ny anampiana fitaovana amonjeny ireo olona ireo Mediterranée. Marina fa mpifindra monina 13 amin'izao sery farafahakeliny no namony ihany tao anatin'ny 3 volana voalohany ity taona ity saika hiazon'ny Eropa avokoa izy ireo. Nanomboka androany ny fivoriana tsy ara-potoana hatrehin'ireo parlementera. Fantatra fa momba n'ireo fifanarahana ara-bola no trosain'ny mpitondra fanjakana malagasy tamin'ireo mpiara-mombona antoka ka tsy maintsy mandalo fankatoavana avy amin'ireo parlementera no antony nampiantsoana fivoriana tsy ara-potoana toy izao. Asin'Andriamalala, Tokra Marla. Nilaza ny kestora iray teo anivon'ny intermera-pirenena ny farany herinandro lasa teo fa tsy olana na atao amin'ny alalan'ny visioconférence aza ny fivoriana tsy ara-potoana hatrehan'ireo solombavambahoaka manomboka androany. Nahazo famatsim-bola be tokoa matsy ny fitondram-panjakana malagasy ka izay no ilaina fankatoavana avy amin'ireo parlementera ireo. Saingy mbola misy lahadinika hafa ihany koa mbola mampametra-panontaniana ny momba azy. Tafiditra ao anaty lahadinika amin'ity fivoriana tsy ara-potoana hatrehan'ny intermera-pirenena ity ireo fankatoavana ny findramam-bola ataon'ny firenena malagasy amin'ireo mpamatsy vola ny ivelany. Ary
ao ihany koa ny volavolan-dalàna zany a zay arosany anivon'ny anteny miram-pirenena sy anteny miran-doolona mahakasika indrindra ny fonds malagasy d'investissement souverain et stratégique. Io moa dia efa anisan'ny noresahana teo aloha ny mahakasika ny fonds souverain io a, fa ho hitantsika moa zany ao anatin'ny adevitra eny anivon'izany anteny miram-pirenena zany a ny atsipriany a mahakasika an'io a création na fonds malagasy d'investissement souverain io. Tsy mitana teny nomeny ny filohan'ny republika satria hita ankehitriny fa miazakazaka mafy manenjika famatsimbola avy any ivelany hatrany ny tenany. Tamin'ny andron'ny propaganda nefa dia nilaza izy fa tsy androso mihitsy Madagasikara na dia 10 taona any aorinany azy raha mbola miatehatra amin'ireo mpamatsy vola hiazaka zany mafy ireo. Izay mihitsy no tena olana amin'izao fotoana izao satria ny filohan'ny republika ankehitriny dia nametraka an'izay hoe ny fitondram-panjakana malagasy ary no mety hampindrana ho ana firenena hafa. Kanefa ankehitriny ny zavatra misy dia mifanohatra amin'izay findramam-bola tsy mijanona no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Zany hoe tsy misy intsony ny fahafahan'ity firenena ity mihodina raha tsy amin'ny alalan'ny findramam-bola. Ary nefa izay findramam-bola izay dia mazava ho azy ny taranaka faramandimby no hanefany zany vola izay indraminy zany ary mazava ho azy koa tsy maintsy misy ny zana-bola amin'ireny findramam-bola izay atao ireny. Lokaloka nefa ity fitondram-panjakana ity fa tsy indram-bola amin'ireo mpamatsy vola ivelany indrindra hoe mpamatsy vola mahazatra, kanefa tsy manana pakady ahafahana trandraka aloha-ranokarena aloha-ranom-bola eto toerana. Izay zany ny tena mahavariana mihitsy amin'izao fotoana izao. Izay fantatsika tsara fa nametraka izy an'izay le hoe amorona fivelarana bebe kokoa zany amin'ny sehatra misy eto amintsika mba hanana ny firenena fahaleovan-tena eo amin'ny sehatra ara-bola na ara-toekarena. Kanefa ankehitriny dia tsy mitsaha amin'ny totongana ny firenentsika ary tsy mitsahatra mindram-bola amin'ireo mpamatsy vola ny ivelany ihany koa ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Tsy mahagaga mihitsy araka izany raha toy izao ny manjony vahoaka malagasy sy ny firenena satria ilay filoha tokony anao ohatra tsara ho an'ny malagasy aza dia mivadibadika toy ny lelamay. Nampiantso mpanao gazety kosa androany ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Fantatrary fa miantso ny pomba azy ireo ankalaza ny faharoa taona ny RMDM ny fahafolon'ny volana Aogositra ho avy izao. Asin'Andriamalala sy Tokra Marla. Roa taona katroka ny joroana ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Etsy Magrobe Oririka no ankalazana izany ny 10 Aogositra ho avy izao. Ny RMDM dia hanao fankalazana ny faharoa taonany ny jorony amin'ny fahafolon'ny volana Aogositra ho avy izao. Koa manasa antsika rehetra nama tapaka mpiray tanindrazana eto Madagasikara mba hifanotrona ny amin'izany fotoana izany. Ny toerana izay anaovana ny fankalazana dia ao amin'ny Magrobe Oririka. Asaina isika ampitiavana, ampanetretena satria firenena iaraha-manana i Madagasikara. Nanana fehi-kevitra manokana ny RMDM tamin'ny 2020 sy 2020 ny volana Jolay lasa teo. Amin'io koa no ilazantsika sy ampahafantarantsika ho an'izay tsy mbola nafantatra an'ilay fehi-kevitra amin'ny fotoana io sy izarantsika azy koa ho an'izay tsy mbola nahazo an'izany fehi-kevitra izany mba ho enti-mody ho an'ny tsirairay avy, mba tsy ho tompotrano miono ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena misy azy. Tsy hanavahana na iza moa ity fety karakaray ny RMDM ny 10 Aogositra ho avy izao ity. Ny mpandray anjara amin'ilay fankalazana dia mazava satria nisy olona maro, sokajin'olona maro, sarangan'olona maro nandray anjara tamin'ilay fehi-kevitra na
dialogy na ny fikaonandoha teny amin'ny bypass. Asaina izy ireo satria voafetra ihany ny fotoana nataontsika tamin'ny fotoana io, fa amin'ity kosa dia tsy hoferantsika ny fotoana satria hiarahantsika manana zany fankalazana izany dia fety zany, dia hiara-manao fety isika amin'io fotoana io. Ny RMDM moa dia efa manana nandrafitra manerana any Madagasikara ka antoko politika ampolony no mivondrona ao anatiny izay tarihany Filomarika Ravalomanana lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara. Nanao fanambarana kosa androany ny avy amin'ny amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et sénateurs de Madagascar na ny ACS teny Mahamasina makasika indrindra ny lafiny ara-toekarena eto Madagasikara izay latsaka ankaterena moa no votoaty ny fanambarana tamin'izany. Sary sy rindran-tsary ny Mathieu Prince. Toekarena Madagasikara tao anatin'ny 4 taona no nitotongana tao anatin'ny 2 taona monja. Raha nandray ny fitondrana ny filoha ankehitriny ny taona 2024. Maro toerana ny firenena na io politika na toekarena. 4.4 ny arkarena Vaovao tamin'izay. Niditra ny taona 2024 nitotongana 400 ny arkarena Vaovao. Ekena ny ainan'ny Covid-19 isika tahaka ny firenena rehetra. Misy vahaolana tsy tahaka ny firenena rehetra kosa nefa Madagasikara dia ny fananantsika tahirina bolabolana andramena izay gaza ny fanjakana mitentina hatramin'ny $4 miliara. Magaga angele izy efa tsy fidiny atsika aza tsy afahantsika mitrandraka ireo arena kibony tany eto amintsika arena efa miliara de dolara mipetrapotsiny lo fotsiny amin'izao fotoana zao ka zay mahatonga anay hoe iona mihitsiny zay amin'ny solotena CITES moa fantatsika fa le organisme miaro ny voajanahary endemika reny. Iona mihitsy zay sy ny solotena Banque mondiale ny antony dia zao tsy misy tokony mihitsy ny araka voalaza teo anakanana ny fivarotany malagasy androandramena reo satria zavatra efa tapaka le izy. Raha ohatra ka hoe mbola angataka amin'izareo tsika hoe anapaka ny hafa eo dia ekena fa ity zavatra efa tapaka ary lo fotsiny eo dia hoe tiandry zareo foana ve engany mbo abdiso ny eritreritra tiandry zareo foana ve ny ampahantra atsika malagasy angataka lavany amin'izareo nefa zavatra manodidina $4 miliara araka voalaza teo dia ireo io vola io ka zay tsy na ilaina aza ny fandehanana any ivelany mikasika an'io ionana amin'ny any amin'ny fotony CITES dia andehanana izahay. Olana maro no iva indrindra eo amin'ny sehatry ny toekarena raha amidy ireo bolabolana andramena ireo. Mampienina ny vidim-piainana amin'ny fanafarana arak'izay tratra ireo entana ilain'ny vahoaka andavanandro toy ny vary, menaka, siramamy sy ny sisa. Ary fahatelo ny vola azo amin'ny fivarotana ireo andramena ireo dia indrindra manamafy miady atao amin'ny kere any atsimo ho famonjena ireo mpiretanindrazana ary mamaha ireo olana sosialy mianjady amin'ny firenena. Ny CITES dia fifanarahana ara-barotra iraisam-pirenena mikasika ny zava-manan'aina efa manomboka ho lany tamingana. Izy ireo raha ny fanazavana no manakana ny fivarotana ireo bolabolana andramena ireo. Tsara ny mampatsiahy fa efa hatramin'ny tetezamita no nanapahana ireo bolabolana andramena ireo ary any amin'ny faritra avaratra iny avokoa amin'izao. Miankina tanteraka amin'ny fahaizan'ny fanjakana mifampirararaka izany no ahafahana mahazo alalana na tsy amin'ny famarotana ireo bolabola ireo. Ho vita ve anefa? Aiza tokoa moa izao ny fitakinan'ny Ilse Pars? Sesilany ny faneho-kevitry ny mpanao politika sy antoko politika eto amin'ny firenena amin'izao manoloana indrindra ny toedra rasy ny fiainan'ny pirenena amin'ny ankapobeny ho any androany ary dia mpikambana iray ao anatin'ny antoko politika humaniste écologiste no nitondra ny fomba fijeriny tamin'ny Nzava-Andriamahefa sy Andry Rakotomalala. Mbola manana fahindrina sy fandeferana ny vahoaka malagasy sy ny antoko politika humaniste écologiste matotso mitrotra manoloana izao krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena mianjady amin'ny firenena izao. Efa manomboka tsy ho zaka ny vahoaka intsona nefa raha izao foana no mitohy ho iatran ny fanazavana ka ilaina ny fahatongavan-tsainy ny mpitondra fanjakana. Zay le tany amboloany manana tolérance ny vahoaka malagasy nefa aoka afatra ny mpitondra fanjakana hoe aza faly fotsiny mahatsapa fa mazaka marary ny malagasy fa aza miandry n'ilay fotoana anankiray mety poaza ny krizy zany fa tokony izao dia efa mandray fanapahan-kevitra
isan'izany zao a fa entsika foana nresaka hoe fanovana nireo mpikambana amin'ny gouvernemanta manahirana nefa ndia tsapantsika fa tena tsy manana ekipa ny filoha tsy manana ekipa ny filoha satria heritaona nitondrana izy a dia vakiloha rehefa aveo ataorianan'izay dia nitady servao nefa aveo amin'izao ankehitriny zao ndray izy dia mahatsapa fa tsy tena navita ny asa ny servao fa aleo indray anindro olona misehatra amin'ny politika izany hoe lasa andrakandrana zany ilay fitantanana firenena ka zany a dia tsapantsika fa lasa lesoka ary ny fiatraikan'izany tsy fiatraikan'izany zavatra rehetrarehetra zany dia zao iainantsika zao ary tsapaka ihany koa zany satria ny politika ny fanjakana dia isaky ny 10 andro tamin'ity covid ity maraka ankehitriny dia politika ny 10 andro foana ny politika tokony fahita amin'ny fanjakana nefa dia politika ny 10 mandat roa taona sy tapany sisa tokony izay zany ny politika aperaky ny fanjakana ahoana ny ijerena sy atrehana nytia manda farany mandritra nytia roa taona sy tapany ity tao anatin'izay roa taona sy tapan'izay tsy hita mazava hatramin'izao izay politika mazava entiny mpitondra fanjakana amahana iolana ara-tsosialy sy ara-toekarena eto amin'ny firenena io ny fanaovana fotodrafitrasa trano no mamaika ny mpitondra kanefa ny vidim-piainana izay fototry ny fiainam-bahoaka ity tsy mitsaha miakatra isan'andro isan'andro ny zavatra misy nefany a dia banka tsy hoe le PEM tsisy adevitra zany makasika ny politika ny resaka fampivoarana ny mahaolona ny resaka fampandrosoana eto amin'ny firenena fa lasa fotodrafitrasa hoe kianja EPP brao piscine zany dia ahoana moa ny ahafahana no adevitra amin'izany tsy adevitra zany le izy ka zay ny teneniko hoe tokony manana nio politika izy dia amin'izay fotoana izay afaka miteny amin'izay hoe mety hisy fanantenana ihany na hoe tsisy fa raha zao aloha dia tsisy fanantenana satria tsisy drafitra akory raha hoentina mitantana an'ilay firenena ka inona moa no antenaitsika eo fa ny zavatra mety hitranga zany dia lozika possible mety hisy trano mitsangana fa tsy mampiova ny vidim-piainana mihitsy possible misy stady voorona fa menaka amin'ny sondrotra ihany possible mety misy lalana voajary fa ny ino izy ty ny fitaovana mety mpianatra miditra amin'ity fidiram-pianarana manaraka tia misondrotra ihany izay misondro bity izay manahirana indray aman'ireny mampiditra mpianatra very fanambola velona ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy ankehitriny mitombo andramanalina ireo tsy anasa mitombo manaraka izay ihany koa ny tsy fandriampahalemana raha fitinina izay rehetra izay dia tsy anaty programa ny mpitondra fanjakana mihitsy ny fijerevana ny sosialim-bahoaka eto amintsika nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety kosa androany ny avy amin'ny fitramana mpitsabo malagasy tetsy 67 hectares antony moa dia namaly ny resaka nataony solomavambahoaka rosy tao amin'ny tambazotra Facebook fa nampanazavany eo amin'ny sary sy rindrany sary ny Mathieu Princy ity ny fanehoan-kevitra navoaka ny solomavambahoaka rosy omaly teto amin'ny Facebook ny resaka mikasika ny logo ampiasain'ny fitirama mpitsabo malagasy ilay lakroa maitsomaitso any farmasia dia tsy azo ampiasaina fahatany fa misy lalàna no resahany ihany koa ny mikasika ny fitsaboana tao any fitirama ny fitenenana hoe mitsabo sy manasitrana indrindra ao anatin'ny 10 minitra tao anatin'ny 2 andro dia sitrana ny cancer de exercice illégal de la médecine sy escroquerie nasiany andinin-dalàna tetỳ amin'ny farany fanehoan-keviny fa 270 ny fanaovana dokavarotra mikasika ny toeram-pitsaboana dia voasazy amin'ny lamandy 10 hetsy hatramin'ny iray tapitrisa ariary ary fikadrana iray volana hatramin'ny heritaona namaly io fanehoan-kevitra io araka izany ny fitirama androany io dia lonolonony amin'ny resaka hoe fikarakarana misy zavatra karakaraina ao anatin'ny iragasy a tonga hatrany amin'ny projet exode urbain korontanin'ny député Rosy roa taona izy ny tonga sonedana nalazainy fanazy ny karera izay tsy velomako veloman'ireo vahoaka madinika ary tonga ty amin'ny resaka hoe logo amin'ny fitirama toetsain'ny député Rosy dia toetsaina manohatra ny zavatra misy reo olona mampandroso dia contreny ary reo olomeloka dia ombainy page Facebook-ny Rosy dia tsy misy afa-tsy fanaratsiana olona zato isan-jato ny ao anatiny isako mipotra tsy manana fanabeaza ny mikasika ny fahasairana ny vahoaka izay ataon'ny fanjakana Ankilabon tena nivohitra nandritra ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany manana anjara biriky ny antoko-panohitra eo amin'ny fampandrosoana ary efa hita ny songadina nandritra ny fikoanando nasionaly izany raha ny fanazavahan'ny solomavambahoaka ny Madagasikara nandray anjara tamin'ny fandaharana ho an'ny androany nambiny Sovelositraka sy Manora Andriamalala
Nahitana fahombiazana ny fikaonando nasionaly izay nytanterahany avy amin'ny antoko-panohitra mbola hitoy izany fa tsy hijanona fotsiny amin'izao raha ny mikasika ny raharaham-pirenena manokana dia ilaina intsy tsy mety eto amin'ny firenena mba ahafahany vahoaka miarina amin'ny fahasahiranana iainany. Matetika mahazo tsiny ireo solombavambahoaka manoloana izay fahasahiranana izay fantatry ny vahoaka marina avy anefa ny andraikitra ny solombavambahoaka eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny solombavambahoaka dia tsy mpanao asa mipanatanteraka. Ny solombavambahoaka tsy mpanao fotodrafitrasa, solombavambahoaka tsy mpanao lalana. Ny asan'ny solombavambahoaka dia tena hoe mieno ny etaita ny vahoaka ny fotony dia mitondra an'izay any amin'ny mpanatanteraka dia manara-maso ny ara-mpanatanteraka dia manao lalàna izay lalàna tonga ao amin'io anteny meram-pirenena io. Ka ny solombavambahoaka zany ry vahoaka malagasy dia tsy mpanao asa eny amin'ny atao hoe hanao ekôla, nanao barazy, nanao lalana, nanao trano mpanjakana na tsy fantatra fa tena hoe zay ny asan'ny solombavambahoaka manara-maso mipanatanteraka. Tsy mitsahatra ny mitondra sosikevitra entina mpandrosoana ny malagasy mony avy amin'ny antoko-panohitra andraiky ny raha teo izany isan'ny misongadina amin'izany ny dingana ataon'ny antoko tiako Madagasikara izay manana ny lanjany manokana. Nisy ny niditra, nisy ny nivoaka fa zany rehetrarehetra zany tsy nampotsina ny hoe tanjaka tiako Madagasikara ny tiako Madagasikara. Ny antony nanana ny tiako Madagasikara an'izay dia mifanana ny fitsipy fifehezana ary indrindra koa dia natiana na tsy tiana dia mifanana ny filohan'ny antoko, ny filoha maro karavalmanana an'ilay hoe fermeté izay ilaina zany ao anaty antoko. Raha mpikambana ao anaty antoko ianao ny tsy afaka hanaja na hanaraka ny hevitra na ny toromarika amen'ny mpitarika anao dia somary mahavalalana ihany mieritreritra zay na manarina. Fa mety misy ngamba no sahirana amin'izay le hoe fermeté na autorité ananan'ny président zay fa matoa ny antoko tiako Madagasikara manana maha izy azy hatramin'izay ka hatramin'izao dia noho izay fananany an'izay le hoe fitsipipihezana matotra sy hoe fananany mpitondra manana maha izy azy ary mametraka tsara mihitsy ny hoe aiza ny tena lalana ahafahana mitondra ny antoko tiako Madagasikara ity. Raha ny fahasahiranana lalina iainan'ny vahoaka indray dia tsy fantatry ny fitondrana ankehitriny akory izay tena iainan'ny vahoaka ny fotony minimikipy ny mpitondra manoloana izany raha ny fanazavana. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy le raharaham-pirenena mifanohatra amin'ny zavatra ny lokalokana sy nampanantenaina ny vahoaka malagasy ny fiainana andavanandro iainany amin'izao tsika miteny zao mandainga ianareo izay mbola samy laza fa milamina ny fiainana vahoaka malagasy, mandainga ianareo izay miteny na mbola samy teny fa nety noho ny teo aloha noho ny fitondrana rehetra ny fandimby teo aloha ny fiainana vahoaka malagasy. Efa tsy mitombony intsony ny filazana fa mbola mankamamy izao fitondrana izao ny vahoaka malagasy hoy ny nambarany. Tahaka ny mahazatra moa rehefa tapitra ny fampahalalam-baovao dia ny Global News no arahanao aorian'izay kosa ny famerenana ny fandaharana ahoana maro ny arahana amin'ny Germain Omenjanahary toy izany horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe intrusion iarahana amin'ny Richard Gere. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny raha fitsindray tompoko.